Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Nandefandefende sy mba asitra. Ampifaliana no afanay mitsofoka anatin'ny tokantranao amin'ity ora sy fotoana izao. Arabaina manokana ianao zay nisafidy anaraka zao fandarana zao amin'ity fahitalavitra ty ho antsika zay miaino ihany koa ny onjam-peo dia arabaina manokana ianao manaraka zao fotoana izao. Araka ny fandarana moa zany dia izay avy ato amin'ny trano fivavahana vaon'oloko no mitsofoka anatin'ny tokantrantsika, tsy iza moa zany fa mpanompoandriamanitra Pasteur Landry no miaraka aminao amizao fotoana zao. Andao ivavaka atsika mialohan'ny diatsika tanteraka ao anatin'ny fandarana tanteraka satria aitsika tsara fa vanim-potoana tahaka zao dia ilaina foana ny fampahirezana, ilaina foana ny torolalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia araka ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ihany koa amin'ny nofony rehetra izany. Ivavaka atsika amin'izao fotoana zao. Jesosy misaotra anao zay tompo raha mbola omenao fotoana zay anao zao fandarana zao amin'ity onjam-peo ity manolona reto vahoaka be da be zay manaraka tsy tapaka zao fahitalavitra zao sy manaraka ihany koa tsy tapaka ity onjam-peo zay mandray mivantana ty fandarana ty. Tahito Jesosy zao fotoana zao mba ianao ane anositra ny lelan'ny mpanompolanao ary ninona zay zavatra apitanao eto amin'ny lalan'ny mpanompolanao dia isiery zany ka zay mandray an'izany dia atsapa ho velona, atsapa azo aina araka ny falebiazan'ny herinao zany tompo. Misaotra tompo Jesosy. Alléluia. Amen. Et tompoko Pasteur Landry miaraka aminao eto amizao fandarana izao. Mialoha ny diatsika tanteraka mba anatin'ny fanazavana ny afatra ny tompo dia aloha ovakitsika izao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy zay teny efa haitsika matetika renesitsika matetika na monjam-peo na fahitalavitra na oentim-panompoandriamanitra maro izany. Andao resitsika kely ty bokin'ny Matthieu toko fasivy andininy faharoapolo. Matthieu toko fasivy andininy faharoapolo ovakitsika zay andeha antsoatra masa zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nankeo ivoany Jesosy ka nanendry ny somotra viavin-dambana fa hoy izy zanak'ampony na dia ny lambany ihany aza no voatentriko dia ho sitranao. Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe matoky ry zanako vavy ny finoanao no efa nahasitrana dia sitrana ilay vehivavy tam'izay ora izay. Izay teny zay rahalahy sy vavy no hoentsika amin'ity androany ity tsara marina ary tsara ampahafantarina antsika mandragariva rahalahy sy vavy fa Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia manana hery tsy takatra saina maha-olombelona. Asako resaka amintsika fa na dia zavatra mbola ho avy aza araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra ho avy nantany ahy hatramin'ny zavatra ho avy aza dia efa fantatr'Andriamanitra ny makasika anao io, makasika atsika.
na dia tokony mbola tsy tonga aza ny zavatra tadiavinao efa voaomany Jesosy zavatra tadiavinao io amin'ny fotoana anao mila azy. Jesosy dia maraka ny toetrandro ary mbola tsy tonga aza ny ataoko hoe ny tendance angamba na mety la mode. Jesosy efa maraka sady mialohan'ny fotoana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mahataoko hoe mpanjaka ny mpanjaka azy dia manana zay fahefana zay, manana zay fahefana zay. Ary zany na tonga azy sainy teny hoe ny zavatra ho avy na nytany ho ahy nampiny Moizy hoe fa raha zanako sy ny Satana koa aoko ho adidiko any. Teto nisy vehivavy anankiray izay nandeha raha tao anatin'ny aretina, tao anatin'ny fanantenana, tao anatin'ny fahoriana, tsy hoe iray andro na iray volana na hoe tapa-bola fa araka lazain'ny tenandro dia tao anatin'ny 12 taona. Asan-tsaina moa zany ny olona mararo anatin'izany amantaona zany. Raha zany fotsiny dinina razam-bavy dia mety efa tsisy hevitra raha ataoko hoe raha ny fianakaviana angamba hianterana amin'izany dia mety efa kivy. Asasana aza inoko efa mitondra babako hoe tokony ho faty amin'izay satria efa tsy ahitana vahaolana intsony. Zava-doza zany, zavatra mampalahelo be zany. Ary ny fianakaviana ihany koa angamba mety antenaina amin'ny zavatra ihany koa dia io moka ny haitsika tsara fa ny fanampiana dia indray andro, 2 andro, 3 andro, 2 volana farafahabe. Raha vao matetitetika ny olona anankiray mandondona trano andeha angataka fanampiana dia milaza aminao a iran'le olo mavety mihitsy ny ankizy hoe izy indray zany. Avariana dia lazao hoe tsao izy, tsao izy. Zany zavatra misy, zany zavatra iainana amin'izao fiainana zao. Ary zany ihany koa azo rehetrarehetra na dia ataoko hoe nanana fananana aza ty vehivavy ty. Ary nandany ny fananandreta tamin'ny mpanao fanafody, tany amin'ny dokotera, tany amin'ny mpitsabo zay heverina fa mahay. Fa zavatra nampalahelo dia zao, tsy nahita vahaolana ty vehivavy ty. Ketraka sy tena niaina tao anatin'ny fahoriana ty vehivavy ty, tsy nahita vahaolana zany. Ary zavatra nafinaritra dia zao, rehefa tsy nahita vahaolana ty vehivavy ty, say ihany izy nanao dingana andeha hitodika any amin'i Jesosy. Say ihany izy andeha andray fanapa-kevitra hitodika any amin'i Jesosy. Ary inoko fa ity tantara ty, inoko fa efa fantatra ty vehivavy ty andavanandro zany fisian'i Jesosy zany. Fa ny zavatra mbola tao am-pony ty vehivavy ty dia hoe za mbola manan-katao zao ve dia andeha hitady amin'izany Jesosy zany, andeha hivavaka. Za mbola zao ve dia andeha andany fotoanako any amin'i Jesosy. Zany araka ny fieritreretana dia mety nisaitsana ty vehivavy ty. Fa sako milaza aminao, misy zavatra raha lasa-bavy tsy voavantsika zany maha-olombelona atsika. Misy zavatra tsy voavanao zany, misy zavatra tsy vita amin'ny fianakaviana zany. Firy ny olona manafatra volana amin'ny zanana mpitatra masina, manafatra vola fanampiana avy amin'ny fianakaviana avy mpitatra masina, tsy mety sitrana le olona, tsy mety sitrana le olona. Ary zany anisan'ny mahafinaritra be natao ty vehivavy ty. Nanino? Nanatona an Jesosy, nanatona an Jesosy. Zany hoe mila intervention Jesosy io areterana azy io. Iny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra miadiny olona anankiray dia fandresena avy hatrany ho an'izany ny olona izany. Ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'ny olana ny olona anankiray, na inona ny olona io, na inona ny adatren'ny olona io, araka teny taminao tamin'ny fandohana dia hoe na dia mbola tsy tonga aza ny olana, Jesosy efa manana vahaolana sady. Zay le mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy. Zay le mahavelona fanantenana miaraka amin'i Jesosy. Jesosy tsy mba tara zany. Jesosy tsy mba ataoko hoe efa tonga ny problème ny olana dia vao sahiran-tsaina ndray Jesosy andinika hoe ahoana ny amako ty zavatra ty. Tsy mba tahaka an'izany Jesosy, tsy mba tahaka an'izany Jesosy zany. Ny adinao tsy tonga ihany,
Jesosy tsy mahita vahaolana. Asako mitena aminao, manana vahaolana amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Azana anisany nampafaly an Jesosy rehefa nahita an'ity vehivavy ity izy. Satria nany antony, fantany Jesosy fa zany zavatra niainan'io vehivavy io tao anatin'ny 20 taona. Amin'ny masanak'Andriamanitra azy dia fantany tompony adiny, fantatra ny tompony zavatra manjo azy. Ary anao miaino amin'izao fotoana izao io, fantatra ny tompo ihany koa ny adatrianao. Fantatra ny tompo ihany koa ny zavatra mampanahirana anao. Fantatra ny tompo, hitan'ny tompo ranomaso iainanao andro aman'alina. Fa ny zavatra mahafinaritra dia zao, ny olona rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsy miala maina zany, tsy miala maina zany. Ary zavatra nafinaritra ihany koa tao am-poti vehivavy ity, hoe rehefa manatona Jesosy izy, satria be dia be ny olona, vahoaka be dia be tamin'izany fotoana zany mandeha manaraka an Jesosy. Satria ao amin'i Jesosy misy fanantenana, ao amin'i Jesosy no ahitana vahaolana eo amin'ny fiainana. Zany nahatonga ny olona be dia be nanaraka an Jesosy. Ka na dia ataoko hoe sarotra amin'ity vehivavy ity aza andeha iona fasafasa amin'i Jesosy. Hoy finoany tao anatiny, na dia mahavoatendry ny lambany fotsiny aza, inogo fa sitrana. Halleluja. Na dia mahavoatendry ny lambany fotsiny aza, dia sitrana. Niezaka ny sisika ireo vehivavy io, resan-tsaina moa ireo vahoaka be dia be izay manaraka an Jesosy. Dia resan-tsaina vehivavy narata agnatin'ny 12 taona, miezaka mamakivaky ny olona be dia be, isaorana ny tompo, fa voakasika anazy ny lamban'i Jesosy. Ary teny hoe ozy ny Baiboly, rehefa voakasika azy ny lamban'i Jesosy, teny hoe nitsahatra le raha, nitsahatra le raha. Raha lasa mpahavoanao izay manaraka an'izao fahitalavitra zao, ho atsika izay manaraka an'ity onjam-peo ity, tsy misy zavatra tsy vitan'i Jesosy zany. Io zavatra lalovanao io raha lasa mpahavo mbola misy vahaolana io any, misy vahaolana. Itsoko vavolombelona aminao misy raha anakay zay vo herinandro lasa angamba izay. Raha tia tena tao anatin'ny 6 volana, tao anatin'ny 6 volana tatoato, dia niainana tagnatin'ny fampitena, potika fiainan'io rahalahy io. Tena tsy zavatra azo raisatsony. Zany rahalahy zany nanana garage, araka ny fijoro vavolombelon'le rahalahy dia tena hoe manao aoka fotsiny amin'ireo fiara andeha atsofoka ao anaty garage, manao aoka satria efa tsy araka tsony. Mbola nanokatra garage anankiray ihany koa izy tamin'ny toerana anankiray, te Tomasy zany tantara zany, nanokatra garage anankiray, fa milaza aminao aho, tsy araka n'ilay client, tsy araka. Zany fiainan'le rahalahy teo aloha, fa efa nanomboka tafitsofoka rehefa nafamosavina, fa nafampitena, fa nafantravana. Satria ty rahalahy ty rehefa nanomboka afaka izy dia nanomboka ny jovavolombelona, fa araka ny fiteny dia hoe nisy fotoana izy nanombo sampy, nisy fotoana izy niaina tao anatin'ny filalaovana ody ratsy, niampy antoka zana fanamfamosavina. Satria aza adino fa rehefa manao manana antonasa mampidibola zany ianao, misy olona be da be tsy faly aminao. Na dia mahitanao salama fotsiny aza, mahitanao mitafy lamba mafinaritra aza ny olona, tsy faly aminao zany ny olona. Na dia mampiditra gony vary raiky tapy fotsiny anao isan-kerinandro isam-bolana ao anatin'ny tokantranao, misy olona tsy faly amin'io. Asako ny tena aminao, fa tsy zay rehetra olona mitsika aminao io dia mahazo ampo anao, tsy zay rehetra olona mitsika aminao no faly aminao. Fa ny tanjony olona dia hoe ahoana no apotika ty olona ty, ahoana tonga ny fiainan'ity olona ty ho ambaniko. Zany fiainana zao tontolo zao, azany nazo an'ity rahalahy ty, potika fiainana, tena potika fiainana. Nitsofoka tanatin'ny tokantran'le rahalahy za, dia ataoko hoe tokantrano ataoko hoe eo amin'ny tsy haiko hoe 3 mètres sur 2 ngamba na 3 mètres sur 4 ngamba ny angezan'ny trano inoenany. Fa sady marary le rahalahy, potika ny fidiram-bolana. Dia niantso ahy moa izy indray andro tatiny une semaine tatoato, niantso ahy le rahalahy. Dia efa niantso ahy moa izy
dia jeva napetraka akiny ihany koa izy dia nanao dingana anatina le rahalahy dia zay nataoko le toerana hipetrahana fa zany le rahalahy zany marara-pandriana tsy malany sakafo ny olona le rahalahy ty rehefa avy matoriny mianko na mipetraka na hitsana rehefa avy eo mianko fotsiny fa avy matory dia mianko eo amin'ny 10 minitra 10 minitra tsy vitan'izay ihany koa fa ataoko hoe oza taminao ny abezan'ny trano hipetrahany 3 mètres sur 4 eny ngamba na 4 mètres sur 3 ohatrotra zay dia andeha hivoaka hitany izy antsasakadiny ranomaso lava iainany le rahalahy very hevitra le rahalahy tamin'izany fotoana zany fa vonaheny antsoantso izy vonaheny ihany koa hoe fijovavolombelon'ny olona hafa izy resy lahatra le rahalahy ary niantso izy tamin'izany fotoana zany nanaiky vavahana le rahalahy ny fampiasana tamin'le rahalahy hoe tapa-kevitra avenao andeha tena hivavaka raha zay mampanimpoandriamanitra anay tsy zavatra vitanay fa Jesosy ny mampiasa anay dikan'izany Jesosy ny loharano-mpanafana izy ny loharano-mpamonjena atsika fa kaka fanapa-kevitra ny diany Jesosy antsetra ny fiainanao asay koa ny tena aminao ianao zay manaraka teotsa-peo ty ny fanapa-kevitra nandrasan'ny tompo mety efa ela ihany koa Andriamanitra niandro fanapa-kevitra fa misy fotoana anao te androso misy fotoana ihany koa anao ohatrany hoe tsy manam-pinoana tampoka zay misy fotoana anao te androso misy fotoana ohatra misy karazana fanahy mibitsika tonga ao am-potsofina manakivy manakina anao tsy androso fa rehefa nandroso ty rahalahy ty nanaiky ivavana izy nomena azy ny condition ato amin'i Jesosy monko misy mialony Jesosy andeha hiditra anao intervention amin'ny olona anankiray dia mila misy fanapa-kevitra tsy maintsy rasin'le olona ary misy zavatra tsy maintsy takiny Jesosy ihany koa mialony Jesosy hiasa eo aminy rehefa tapa-kevitra le rahalahy ty fa tena hoe anaraka zay ataoko hoe zay condition tadiavin'ny tompo aminy iny moa les conditions tadiavin'ny tompo any tsy hoe mitovy tahaka an'le mpitsabo hoe misy consultation payena na misy zavatra tsy maintsy vidina sisan'izany zay mampiavaka an'ity trano fivavahana vaon'olo ty tsy mba misy an'izany hoe frais de consultation na fanafody comprimé hoany zany tsisy fa mahavita azy Jesosy ary mbola saika any koa mitenanao fa io adatrenao vitan Jesosy io vitany mbola tsy tonga taminao iady io efa mahita vahaolana Jesosy ino zavatra nisy rehefa zany zavatra isy dia nanaiky vavahana le rahalahy nanompoka natao délivrance tao anatin'ny tokantranony eo amin'ny 10 minitra eo ngamba na 9 minitra rehefa vita vavaka tamin'ity rahalahy ty dia nanomboka eny vita zany vavaka dia nody zay ny vrena tany apitsina raina fa koa ny fagagana nanomboka natsapa nanomboka ny jivavolombelo le rahalahy hoe efa tsy 10 minitra tsony ny rehefa avy matory mianko efa tsy mavita ataoko hoe efa tsy 30 minitra tsony na rehefa andeha voaka varavarana fa efa vita minitra ray zany mianko zany efa vitany ataoko hoe mandeha atsaika 2 minitra ngamba dia tonga amin'ilay varavarana ivoano magaga zany lasam-papy any rehefa nomena azy moa ny condition rehetra dia tonga tsy tapaka le rahalahy mandeha am-piangonana mandeha mitady an Jesosy mandeha manao vavaka délivrance isan'andro tamin'ny voalohany izy nandeha posy izy jusque tamin'ny mpiano anankiray dia avy teo izy nandeha tongotra am'izay fa zavatra mahafinaritra dia zao atsika miresaka am'izao sitrina le rahalahy magaga rahalahy sanabavy zany raha lazaina amin'ny olona zany ohatrany hoe tsy mampiro zany ampifanodibodindrina amin'le rahalahy miteny hoe natanjaka ianao fahoana satria hatrampifanodibodindrina ane mahafantatra hoe mararam-pandrianao io rahalahy io hoe hatrampifanodibodindrina efa tsy mavita tsy zavatra vitany tsony tsy zavatra vitany rahalahy sanabavy zay manaraka ny tiontsapeo manaraka zao fahitalavitra zao mbola misy azo antenenao amin'i Jesosy misy sanabavy anakizay narana nanomboka tamin'ny 2018
2018 misy zavatra mararo amin'ny parti amin'ny tratrany sy ny nono sy any amin'ny lamosiny mavesatra lava olona manan-katao fahitako azy misy sakafo hoaniny isan'andro fa tsy malany sakafo ivehivavy io miaina ao anatiny ranomaso miaina ao anatiny fahoriana fa tonga tato amin'ny Jesosy vehivavy io sampiray volana kosa zay tonga tato amin'ny Jesosy sampiray volana zay fa zavatra mahafinaritra jovavolombelona izy tamin'ny sabata teo tamin'ny sabotsy teo rehefa niatrika fitombavaka tao izy akory fagagana gaga le ranabava io sidrana izy sidra tsy zavatra manaitaina ntsony ranabava lalala koa mbola misy fanantenana ao amin'ny Jesosy rehefa tsy nahita hevitra tsony anao amana ny adinao nasetra ina ny olanao nasetra ina ny adatreanao sako ny tena aminao ranabava lahy fa fonimbola tsy tonga taminao iady io efa manana vahaolana miandranao foana Jesosy efa mahita vahaolana amin'ny zavatra rehetra Jesosy efa manana vahaolana amonjena anao Jesosy hoy zao aminao hoe rehefa tsy mahita vahaolana ianao amin'ny fiainana avelo Jesosy hitratsehatra amin'ny fiainanao ndray asa miavonavon-kevitra nababy any asa miavonavon-kevitra fa mbola misy azo atenaina ao amin'ny Jesosy mbola misy vahaolana ao amin'ny Jesosy mbola misy vahaolana ato amin'ny Jesosy anerana baby fa lahy tsisy vola andeha payenao zany tsisy zavatra ataoko hoe ialany vola anao zany efa tonga te mpiangonana angamba anao dia mety misy fanatitra zay ihany angamba fanady zany tsy tokony zay ny sakana tsy afaranao tonga am-piangonana ny vavan'olona izy efa tsy mahavita anao ny vavan'olona ve dia andeha anakana anao tsy tonga andeha anatona Jesosy ranabavy raha malala koa aza miandry potika tanteraka aza miandry rava tanteraka aza miandry very hevitra tanteraka vao hita anaiky an Jesosy maninona ny olona aretina anatiny 6 volana nanomboka teny 2018 19 zao izy sy nanao dingana ihany izy tsy sitrana izy sy nanao dingana ihany tsy sitrana ranabava lahy sao dia mba dingana ataonao no andrasan Jesosy sao dia mba dingana finiavana ho ataonao no andrasan Jesosy Jesosy tsy andatsanao zany fantany ianao hoe fantany isika fantany loharana viny adinao io fantany loharana viny iaretina io fa tsy andeha andatsy anao izy ny fomban'olombelona moka ny raha lasapapy mandatsa mandatsy ary tadidisy fa araka le teniny nataoko tamin'ny fiandohanteny ihany koa tsy mafala ny olona ane mahitanao salama io hoe metimety kely ny fiainanao tafita kely ny zanakanao dia hoe nahita asa kely ny zanakanao dia manomboka mialina ny olona ny fiainana eto ambony tany ny fiainana atsika amin'izao fotoana zao tiany olona dia ambany foana ny fiainanao zay tiany olona tsy tafavoaka ny fiainanao tiany zany ianao mandeha mandadilady aminy any dia mangataka aminazy any dia zay zany fifalian'ny olona zany fifalian'ny olona fa izy moa malala raha lasabavy fandrao zavatra mahazo anao io blocage mahazo anao io fahoriana ranomasena anao io mikazana fanafamosabina fanafapitena kazana fanjavana vita ny mpanompon'ny satana zany vita ny mpanompon'ny devoly mamodika ny fiainanao zany ranabava lahy andao anatona an Jesosy andao anatona an Jesosy fa mbola misy vahaolana amin'ny fiainanao misy vahaolana amin'ny fiainanao misy vahaolana io misy nabavana zay niteraka tamin'ny herinandro farafahany herinandro iny ngamba zoma vehivavy izy manina moa araka ny fiteny dia hoe ohatrany hoe 10 daty zany hoe araka ny kajikajy ny eko dia any mois de juillet any vao teraka le zaza kanefa tamin'izy andeha hiantsena teo zay fa mitaraim-petra tsy zavatra voaomana ty fianakaviana reto tonga dia noentina tamina toerana anakay dia nampiteran'olona atao dia saona tompo moa teraka somatsara ary teraka somatsara izy le ranabavy fa nisy kazana ahitra tsy voadio tao anatin'ny vehivavy io ahitra
fombanao vehivavy rehefa miteraka de matetika misy zay ataoko hoe ahitra zay tsy haiko moa zay malaza azy hoe ahitra na hoe tsy fantako fa misy zavatra ohatrany tsy voadio to anatin'ny kibony de rehefa niantso i ranabavy io niantso ny izy mivady hoe mila vavaka zay fa ohatrozao tonga tany zay ranabavy vala mahafinaritra miaraka am' Jesosy tsy very mandeha zany ianao tsy very mandeha ianao osa ho aminao mbola tsy tonga ho any ady efa pare Jesosy mbola tsy tonga ny ady efa pare sady le vaolana natao délivrance tamy vehivavy io natao délivrance teo eo afaka fanatena tao anatin'ny kibo ohatra nafanaotra ihany koa le zazakely teny hoe délivreny nitsahatra le ny afanankotra ranabavy raha malalako de zao manasanao zay amy larobio avy zao rapitso amilakamisy telamana zafady amilakamisy avy zao misy tombavaka lehibe etsy amin'ny ex paradise teo aloha aty ankiriry amy trano fivana vaon'oloko etsy ankiriry misy fitombavaka lehibe ao anasananao manome tokanao zay Jesosy sy mbola nandisy fanantenana zany Jesosy sy mbola tsy nandisy fanantenana ny olona zay manatona azy fa ho zaho aminao hoe io adinao io mila intervention n'Andriamanitra amin'ny fiainanao io mafantatry olo amin'ny tribunal amin'ny hôpitaly maro samihafa efa verhevitra lany volanao am'ireny ana fanjakana lany vola ho zaho aminao hoe hoeto am' Jesosy fa mbola misy vaolanao itayanao ane Jesosy amino aho fa ao ambatan'izao fanetanako zao dia hiasa aminao sady Andriamanitra ny fanamasan-dresy lahatra anao fa maro no hitako fa zetrana anaiky an Jesosy sy nisy ny alamaina zany ianao ve andeha anatina tompo de ho avela tompo alamaina tsy mino an'izany tsy mino an'izany tonga milaka misy avy zao etsy amy trano fivanavahan'oloko etsy ankiriry ex paradise teo aloha fa miandranao Jesosy efa miomana vaolana izy raha mino an'izany ianao de tongava asako ny tenao fa tsy mody maina zany ianao misy zavatra efa nomany Jesosy ho anao ao ianao tsy tonga ihany no mety mampalahelo fa raha ho avy ao ianao miandranao Jesosy tapitra sady fotoanatsika Pasteur Landry mitondra ny asan'Andriamanitra amin'ny trano fivanavahan'olo koa ery an-tsarako fafa no niaraka taminao teto amin'ny ty androany ity dia tongava milaka misy avy zao fa ionao atsika ary mino aho fa anafaka anao ny tompo efa nanomana valibavaka ao anao Andriamanitra tompo any tay atsika menakavy bavaka atsika am'izao fotoana zao Jesosy misaotra anao atompo satria mino fotoana zay afana nitondra zany afatra ao zany tamreto vahoaka zay manaraka an'izao fahitalavitra sy miainy zao otrapeo zao Jesosy io vehivavy io rahalahy io anatin'ny olana verhevitra vavaka azy atompo am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy ny fidiranao antsetra amin'ny adin'olona anakay tompo mandroky kaza fanaraty zany didiko amin'ny anaran'i Jesosy fanahy io misara anatin'ny vehivavy io miatiny kibonany miatiny tokantrano io niera avy amin'ny avondrindrany hidrantsehitra amin'ny fiainan'ny vehivavy sy rahalahy io amin'ny anaran'i Jesosy taio zao tokantrano zao taio zao fianakavina zao taio rahalahy sy anabavy io momba azy anao fanamasina misaotra tompo Jesosy alleluia amen Pasteur Landry niaraka taminao teto androany ny tompony hitay atsika tompony ampitoetra ny fahasoavany sy fiadanany ao anatiny tokantranonao raha lina monao na mangetaheta andefa SMS na iantso dia mandeha io amin'ny laharana ambany io ny laharana telefona na de zany tonongaly izy Pasteur Landry de 034 06 837 90 034 06 837 90 zay ngamba ny fotoana zay nomeny tompo ho ay androany hitondra zay afatra zay ho atsika vahoaka Tomasa zay manaraka aty fahitalavitra sy onjapeo tompony taitsika menakavy tompony ombanao veloma tompoko Vahao ny oloko
andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka amin'ny matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandefandefeny izy mba Aku nanisik, ampunya